Ankasitrahaka anao manaraka hatrany ny zanam-pandaharana météo eto amin'ny télévision malagasy sy ireo izay manjoy amin'ny alalan'ny page Facebook fohy be famantarana ny toetry ny andro. Raha mahakasika ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro ho avy ary dia ny fandalovana rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara ao no maritra ny toetry ny androntsika ao anatin'izay fotoana izay. Vokatra izany indrindra dia ho mora kokoa ny fiforonana oram-baratra indrindra any amin'ny tapany atsimon'ny afovoantany sy any amin'ny fatra atsimon'ny Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana indray dia hisy fidinany kely ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra atsimon'ny nosy, torak'izay ihany koa amin'ny alakamisy na ny zoma no any dia hisy fidina ny maripana amin'ny ilany atsinanana sy ny fatra atsimo atsinanana Madagasikara iny. Raha araka ny vinavina dia ano any amin'ny faraparan'ny herinandro ny zoma na ny sabotsy any indray no tombanana hiverina ny rotsakorana ho an'ny analamanga manokana sy any amin'iny fatra atsinanana sy avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny. Vina ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso raha jerena amin'ny antsipriany dia saiky andrahoana amin'ny akapobeny aloha ny any amin'iny fatra avaratra andrefana mety arahana orana tandrifin-drahona mihitsy moa morotsiraka Sofia sy Boeny, mety ahazo orana tandrifin-drahona ihany koa vao maraina ny any atsimo atsinanana fatra nosy androy ary manodidina ny ampany. Ny fatra hafa dia saiky ifandimby ao ny rahona sy masoandro amin'ny akapobeny. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo oram-baratra mety alohavana na arahana tafitra indraindray ny any amin'ny ilany andrefana ny tapany atsimon'ny afovoantany ary ny fatra atsimon'ny nosy. Ny fatra hafa kosa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa mananky eo amin'ny 17 degré maripana ambony indrindra any Analalava, Antsohihy, Mampikomy, Port Berger, torak'izay ihany koa ny any Maheva tanàna. Mety anodidina eo amin'ny 17 degré ihany koa ny maripana ambony indrindra any Malaimbantsy sy amin'ny Androvazo. Vinan'ny amin'ny toetry ny andro ny alakamisy kosa indray ary dia saika ivangony kokoa any amin'ny fatra atsimon'ny Madagasikara iny ny oram-baratra noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny nosy ao. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny afovoantany sy ny fatra avaratra andrefana mety arahana orana tandrifin-drahona aza moa zay indraindray morotsiraka ny fatra Sofia. Ny fatra hafa tsy voatonona teo kosa dia andrahoana vitsy na andrahoana mitsitokotoko amin'ny akapobeny. Ny vinan'ny maripana indray dia tsy misy fiovana misongadina aloha ho an'ny afovoantany zao amin'ny 14 hatramin'ny 20 degré eo, morotsiraka atsinanana 20 hatramin'ny 30 degré ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Ananky hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any Maheva tanàna. Ny vinan'ny toetry ny andro ny zomary no amaranantsika sahady dia saika hiverina ny oram-baratra mety alohavana na arahana tafitra indraindray ho amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy sy ny ilany atsinanan'ny afovoantany mihitatra hatrany amin'ny fatra avaratra andrefana. Ny morotsiraka avaratra atsinanana zany hoe any amin'ny fatra Sava ary ny morotsiraka andrefana sy ny fatra atsimo iny moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Ny vinan'ny maripana indray dia eo amin'ny 14 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ho morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tsy misy fiovana any amin'ny Maheva tanàna fa eo amin'ny 30 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahatondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antoniny amin'ny akapobeny tamin'ny fahatondrivotra teto Antananarivo. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia saika ambony fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hiakatra ho ambony ny tamin'ny fahatondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Vokatra izay indrindra dia entanina ny rehetra mba ho mailo hatrany indrindra ireo zay marefo. Izy moa zay marefo zay fa ny zoky olona, ny vehivavy bevoka, ny zaza madinika ary ireo marefo ara-pahasalamana mahakasika ny fahatondrivotra. Dia izay indray vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.